Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka hohitsahin'ny olona. Matio 5:17. Manaitra ny fanambany Kristy milaza mihitsy manao hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Ianao no tia lazaina amin'izay fanambarana izay, zany hoe tianao ny hiara-masy aminy, tianao hanaparitaka ny fitahiny ho amin'ny manodidina rehetra, ary indrindra itiana ianao raha hitaritra ny fahazavana eo amin'ny fiainanao. Ny antony dia izao: maro ny olona ankehitriny no mandalo zavatsarotra, mandalo fahoriana, mandalo fahakiviana ary mitambesatra eo amin'ny enta-mavesatry ny fiainana andavanandro. Vokany, betsaka ny kivy, betsaka ny tsy manana fanantenana intsony ary lasa mamoy fo satria feno aiazy tahotra ny fiainany. Eto indrindra no ilan'i Kristy anao, iantsoa Kristy anao mba hanampy azy ireny, hampahery azy ireny ary hitondra fanantenana ho an'izy ireo tsirairay avy. Tsarovy fa rehefa mijoro ianao mampahery azy dia hitondra hery ho azy izany. Dia ho tanteraka ilay hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Eo Andriamanitra, eo Kristy dia mampanantena fa hanome anao hery ahafahanao manao izay asa izay. Tiany mantsy raha toa ka ny tananao no azony ampiasaina ho amin'ny fanampiana ny hafa, ho amin'ny famonjena. Tiany raha toa ka hanaisotra ny fahakiviana ianao noho ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, ary tiany indrindra raha ianao mihitsy no miditra an-tsehatra ampahery ireo zay reraka ary ampitraka ireo zay mandalo fahoriana amin'izay fotoana izay, dia ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao. Ankehitriny dia zao ny antso: mila anao ny tompo hitondra ny anarany eo amin'ny manodidina rehetra. Mila anao ny tompo hanatanteraka ny asany ampahatokiana, izany hoe ilay mampahery, mitondra ny hafatra, mitondra fampaherezana, ilaina ianao izany. Ary indrindra ilaina ianao hitaratra ny voninahiny amin'izay rehetra manodidina anao. Ary izany no mahatonga azy ilaza na ampafantatra sy antso androany hoe ianao no fanasin'ny tany, ianao no fitaovana ampiasaina ampahery ny hafa, ianao no fitaovana hitany fa afaka anaparitaka ny fahazavana eo manodidina. Amin'izay fotoana izay dia tsarovy fa ho tonga loharanon'mpitahiana ho an'ny manodidina ianao, ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao, ary hitaratra ny fahazavana eo amin'ny fiainanao. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao, olona anisany ampiasaina ianao, ary indrindra dia ny hoe olona hanampy ny hafa amin'ny anarana. Ankehitriny ary dia raiso ny antsony, valio ny antsony mba ho tena fanasina sy loharanon'mpitahiana ho an'ny manodidina ianao. Tianao ve hahatratra ny tanjona izany? Asaiko ianao hivavaka isika. Misaotra Tompo ny amin'ny lesona androany izay nampahafantatra fa izahay dia fanasin'ny tany, nampiasainao mba hitaona hanampatra, indrindrandrindra hitaona ny hafa ho amin'ny fanantonana anao. Betsaka ireo kivy, ketraka amin'izao fiainana izao, ny antso anay ianao mba hampahery azy ireny, hitondra aina ho azy ireny, ary indrindra hamelombelona azy ireny indray, anana fanantenana fa eo aminao no misy ny vahaolana rehetra. Koa taio zahay mianatra ny teninao, taio izay manaraka ny fandarana rehetra mba ho tena fanasina eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny manodidina, amin'ny anaran'i Jesosy.